Jeux olympiques any Paris 2024 taranja judo raraky Laura Soanaivo. Espa vontovoriny miaina anatin'ny malotsy aiziny ireo mpianatra. Fangitrany isam-baravarana tompona andraikitra ny malagasy iray manontolo hoy Christian Tabera. Manatitra ny araba tombo kilasy tongovavy tonga soa natao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasaka anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany mitaky ny amoahany gouvernement ao anatin'ny fotoana fohy ny daty anatanterana ny fivitianana izay oben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ny firaisamonim-pirenena mivondrona anatin'ny roy araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany fandika an-dalàna ny tsy firosoana amin'ny fivitianana io ho ihany fanazavany. Germaino Mejanary mbola avatsara no mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Fivitianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tanteraina ara-potoana azo itokiny fototry ny fampandrosoana mampiato ho an'ny tombotsoan'ny faritra sy ny komina. Izay no azo amehezana ny fanambarana nataon'ny firaisamonim-pirenena roy androany. Fanambarana mitaky ny fanatsarana ny tontolon'ny fivitianana ho avy noho ny fahitana ireo tsy fahatomombanana maro lafy tamin'ireo fivitianana teo aloha. No mafisina ireo firaisamonim-pirenena mivondrona ao amin'ny roy fa ny fampandrosoana maharitra sy mampiaty eto Madagasikara dia miorona amin'ny alalan'ny fivitianana malalaka mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ary azo itokiny. Teboka fito no takin'izy ireo fanatsarana ho an'ny rafitra mpikarakara ny fivitianana. Ny voalohany amin'izany dia ny fanitsinan'ny lalalam-pividianana l'ORGER mba hamenoana ireo fahabangana mikasika ny fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana, ny famatsiam-bola mandritra fampielezan-kevitra ary ny tsy fahampian'ny fotoana ikirakirana ny disadisa sy ny fifanilana ara-pividianana. Faharoa ny fanangana fitondram-panjakana ny ANRCM na Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée ary fanamafisana ny CCFVP na ny commission de contrôle de la vie politique araka ny voafaritra ny lalam-pividianana. Fahatelo fampiarana ny mangarahara eo amin'ny fitantanan-draharam-panjakana sy ny tribunal misana fividianana amin'ny alalan'ny fanalalana ny fahazahoam-baovao sy torohay ilaina sy araka ny lalàna ho ampisehatra rehetra ivelan'ny fanjakana sy ny firaisamonim-pirenena. Faefatra famoanana ireo sakatsakana amin'ny fahalalana ivoraka lamanjana sy anao hetsika an-dalambe. Fadimy ny fampitsaharana ny tsindry ampiharina sy ny fanajana ny tsy fitanilana sampandraram-panjakana sy mpiasa-panjakana indrindra ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana ary ny fahasalamana ny atitany mandritra ny fotoam-pividianana. Fahenina fanatsarana ny fiofanana omeny sy ny ho an'ireo ratsamangaikany eny anivon'ny distrika sy ny birao-pividianana. Ny fahafito fanamafisana ny fangararan'ny fandaniam-bola mandritra ny fampielezan-kevitra amin'ny alalan'ny fanasaziana izay mifandraika amin'ny kandida mpandika lalàna. Izay tsy nanokatra kaonty manokana ho an'ny fampielezan-kevitra tsy manendry mpitam-bola ary tsy mametraka ara-potoana tatra ara-bola mikasika ny fampielezan-kevitra. Takiny roy koa ny famaritana ny azo anatin'ny fotoana fohy ny daty anatanterana ny fivitianana kominaly miainga amin'ny tetiandro efa narosony vao miara-maneo tena amin'ny sanan'ny fivitianana na ny genie. Fandika an-dalàna ny tsy firosoana amin'ny fivitianana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ho hiatrany ny firaisamonim-pirenena. Takina amin'ny gouvernementa mba hamaritra ao anaty fotoana fohy ny daty anatanterana ny fivitianana kominaly miainga amin'ny tetoandro nomen'ny genie izay raha ny tolo-kevitra voalohany dia ny 9 novambra 2024 kinanjo nanaitra ny maro ny famohan'ny genie daty vaovao ho amin'ny 1 desambra 2022. Marinay fa fandikan'ny dalàna tsotro izao ny tsy fanatanterana ny fividianana ara-potoana. Izany dia manapirofo koa ny tsy fahavononan'ny fitondrana hiroso amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy izay miantoka amin'ny fampandrosoana tsy mitanila ny faritra sy ny komina rehetra eto amin'ny firenena. Ankoatra izay nasiany roy resaka ihany koa ny momba ny gouvernorat. Raha ny lalàna dia rafitra mandalo ihany ny gouvernora. Fotoana izao hoy izy ireo tokony ho manana amin'ny fividianana izay ho lehiben'ny faritra mba anaraka ny lalàna ny lehiben'ny faritra raha ny fanazavana hatrany. Mampatsiahy ihany koa izahay ny maharafitra mandalo ny gouvernora
araka ny voalazany andininy faharoa ao amin'ny fanapahana larana fa 17 tsipika CC bara de telo tamin'ny 20 novambra 2010 mahakasika ny didim-pitondrana laharana fa 2010 tsipika 9 tamin'ny 5 septambra 2010 mikasika ny gouvernoura 10 taona teoriana zany hoe fotoam-piasana fen'ny filoham-pirenena dia tena fotoana mihitsy zao hanomanana fifidianana ny mpitondra eo anivon'ny faritra mba hisiany fitsinjaram-pahefana tena izy. Tafiditra ao anatin'ny fametrahana sy fampiarana ny demokrasia sy ny fampandrosoana isitrahan'ny olom-pirenena tsirairay izao antso atao amin'ny gouvernemanta izao ho hiatrany teo anivony firaisamon'om-pirenena nandritra ity fanambarana nataon'izy ireo androany ity. Tsy izay ihany fa antoka lehibe ho an'ny ho avin'ny firenena sy ho fampandrosoana ny taranaka faramandimby raha ny fanazavana atrangy. Makasika izay vaovao izay ihany ekeny filan-kevim-panjakany ny daty vaovao narosony voamieratra maleo tena misahana ny fifidianana dia ny 12 Desambra ho avy izao anatanterana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna manerana ny Repoblika ny Madagasikara. Ny eken'ny tirafitra ety izany na dia ao anatin'ny fotoam-pahavaratra azy. Asokajina ho cas de force majeure ny fanatanterana ny andinimeram-pirenena sy ny fananganana ny gouvernemanta ho ny filan-kevim-panjakana ka antony any ekeny ny anatanterana ny fifidianana ivelan'ny daty voafaritra ny lalam-pifidianana. Notsim-piany kosa nefa fa tokony ho tanterahina amin'ny alohan'ny faran'ny taona ity ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina. Nilaza ny filan-kevim-panjakana fa ny fanatolotsana ny fifidianana ben'ny tanàna farafatarany ny 3 Desambra dia manaraka ny lalàna. Efa tapitra ny 10 Janoary lasa teo rahateo ny feptom-piasana ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina rehetra manerana ny nosy ka tokony ho tanterana ny fifidianan'ireo izay andimby ny toerana azy ireo raha ny fekevitry ny fisarana avy momba lalam-panorenana nivoaka ny volana Janoary lasa teo. Tsy misy firenena mandroso anatina tsy fanajana lalàna toy izao zava-misy eto Madagasikara izao ho ny mpahay-lalàna Maître Entsora Gerson Androany. Solombavam-bahoaka maro no manana dossier nandritra ny naministra azy ireo saingy mangina tanteraka ny raharaha ankehitriny. Manana andraikitra amin'ny fitakiana ny tanitandalàna ny rehetra satria izay ihany no azona manafoana ny tsy maty manotaka idiran'ny Madagasikara ho isan'ireo firenena tandalàna raha ny fanazavana. Tato-baovao Germaine Omejanary eo amin'ny sary sy ridran-tsary ny mbola afa-tsara. Isan'ny mampanjaka sy tsy mahafoana ny tsy maty manota eto amin'ny firenena ny fampiarovana ho an'ny sampitondra. Raha eny amin'ny apiterimera-pirenena fotsiny no jerena dia apetsaka amin'ireo izay misalotra ny faneva isony vavan'ny vahoaka no manana dossier mafana saingy toa mangina amin'ny fiteny hoe dossier classé izany ankehitriny. Isan'izany ireo minisitra nrotsaka osony vavam-bahoaka toy ny ministry ny atany teo aloha izay voaroroy tamin'ny raharaha écran plat, ny ministry ny fitsarana teo aloha noho ny raharaha kolikoly. Azo antoka ny fanginan'ireo raharaha ireo ary vita tamin'ny fanesorana azy ireo tsy ho ministra fotsiny ireny raharaha ireny satria efa misalotra ny zotsy azo enjena ireo manandraharaha ireo ankehitriny. Tsy misy firenena mandroso ao anatin'ny baranainy sy ny fanjakany tsy maty manota tahaka izao hoy ny faneho-kevitry ny mpahay-lalàna Maître Entsora Gerson. Constitution atsika mihitsy zany lalam-panorenana atsika mihitsy ny efa milaza fa hoe ny la loi ozy izy une expression de la volonté générale, elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse. Amin'ny article 6 zany ahitantsika azy ao amin'ny constitution. Dika zany dia hoe mitovy daholo ny olona rehetrarehetra eo anatrehan'ny lalàna na hoe lalàna famaizana izy io na ny zoa mandalàna ny tsirairay dia ny olona rehetrarehetra dia mitovy araka ny lalàna io. Zavatra mitranga nefa ankehitriny zany dia hitantsika hoe misy tsy fitoviana eo amin'le indrindraindrindra ny fampiarana ny lalàna zany. Anisany facteur anankiray nefa io tsy mampandroso firenena mihitsiny ary anisany mahazo laka zany aty amin'ny firenena manitra na mahantra indrindra moa zany ohatry ny Madagasikara zany hoe facteur iray zany io ao anatiny. Raha ny olon-dehibe eto amintsika aloha zany nijerena ireo olona hoe olona manao politika zany dia hitantsika hoe anisany ao anatin'ny entre guillemets kely zany tena anazy hoe laloviny ilay resaka hoe fanenjehana anazy ireo sy le immunité an'izy ireo sanatria zany lasa ohatrany hoe misy olona eo amin'ny place misy anazy na eo amin'ny finamanana misy anazy amin'le mpitondra fanjakana zany mpitondra fanjakana dia lasa
manana an'izay hoe tsy maty manota na lasa manao abus zany a aty amin'le fahefana dia nefa zay zany a dia tena hoe tsy mety ary araka ny hitantsika dia amin'ny tany manitra ihany a ny ahitantsika an'izay ny olona neto amintsika nefa zany a dia le olona manana le fahefana tokony hanenjika nomeny vahoaka satria ny fahefana dia aty amin'ny vahoaka constitution no milaza an'izay na dia notendrena ary izy ireo dia miasa amin'ny anaran'ny vahoaka zany izy ireo dia ireo olona ireo mihitsiny zany a no lasa sanatria tsy mampiatra an'le lalàna na lasa sanatria manafina an'le zavatra ratsy zany a ataon'le olona sasany dia lasa tsy mety le firenena fa samy mety foana raha tsy ahivina dia isan'ny olana niteraka resa be teto ny fanodikodinana ny vola fanampiana azon'ny Madagasikara tamin'ny vanim-potoana ny Covid-19 nangina nefa ny raharaha ankehitriny tsy hita ny toy ny fanadiadinana nataon'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny fotoanandrony ahina ho veran-javony ihany koa kanefa volam-bahoaka ny voadikodina tamin'izany izany no isan'ny tsy mahavitra ny Madagasikara raha ny fanazavana anisan'ny mampanitra firenena ihany koa ohatra zany a nefa hitantsika problème be ny resaka favoritisme izay a endrika iray a fanodikodona ny volam-panjakana dia hitantsika hoe lasa na le firenena matanjaka te hanampy a Madagasikara ara lasa sanatria bloqué atsika izy tsy te hanome tsony izy satria ilay vola omena mampametram-panontaniana ndry zareo hoe makaiza le vola omena fa sasatra ny manomery zareo anefa tsy mipaka aty amin'le vahoaka le izy reny misy dossier hitantsika mivoaboaka ihany hoe tratra hony ihany misy resaka ohatran'izao nataon'ny olon-dehibe tato a misy resaka ohatran'izao nataon'ny olon-dehibe tatsy a anefa tsisy toyana izy ireny sanatria zany lasa mampametram-panontaniana hoe lasa izay mihitsy ve zany le fiainam-pirenena misy eto amintsika lasa izay mihitsy ve le ohatrany hoe règle politique misy eto amintsika ny laza ny firenena amin'ny tsy mahatandalana azy no voka-dratsy aterak'izany ho iatrany ny mpahalalana Entsora Gerson isan'ny fototra ahafahana mitondra fampandrosoana nefa ny fampiaran-dalàna na ny tany-tandalàna koa tsy mahagaga raha ahantra sy hemotra hatrany firenentsika rehefa filaharana maneran-tany ho iatrany ny fanazavana mila olom-pirenena tompon'andraikitra amin'ny hoaviny sy ny taranany Madagasikara raha ny endrim-pitondrana ankehitriny dia mbola ho lavitra ny Madagasikara izany atao hoe fandrosoana hoy Christian Tabery Androany tsy ny mpitondra ihany fa ny malagasy dia tompon'andraikitra amin'ny fahantrana mahazo azy noho ny tsy fandraisana andraikitra malona ny fomba fitondrana efa tsy mijery ny tombotsony ho iatrany ity mpanao politika ity fanadihadiana efa ho tapa-bolana mahery aty aoriany ny fanindrena prime ministre mbola any ankibon'ny omby ny gouvernement Ratsay Christian ministra mpitsolo toerana sy ministra efa nametra-pelana no manao ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny firenena ankehitriny misy voka-dratsy eo amin'ny fitantanan-draharaha-mpanjakana izany hoy Christian Tabery ny raharam-pirenena tsy misy mandeha amin'ny zelone ny filoha-pirenena mandeha mitety tany any ivelany ampadoy ny fanjakana tanteraka ny vahoaka malagasy izay tsy afa manoatra noho ny fahantrana lalina mahazo ny isam-baravarana raha olona nianatra ny mpitondra dia tsy hosa hitondra ministra efa nametra-pelana sy ministra mpisolo toerana hiatrika ny solombavam-bahoaka amin'ny fanolorana ny antotan-kevitra amin'ny politika ankapoben'ny fanjakana na ny PGE ho iatrany ny fanazavana satria 48 heures 72 heures tao aorinan ny abrogation nametra-pelagna regny dia voatendry ny premier ministre lehibe ny gouvernement io moa tsy mahagaga ihany koa fa ny teo ihany no miverina mahafinaritra be faharoa magnaraka an'izay inona manontany vahoaka malagasy inona mbola tsy mahavoatsangana le gouvernement satria fa gouvernement démissionnaire daholo reo ary ny mahagaga ao anatin'izay gouvernement démissionnaire dia mahafaka manao conseil des ministres spécial inona moa no afaka ataony raha ohatra ka eo amin'ny juridiquement parlant zany resaka hoe lalàna ny jerena dia nille no naveni daholo regny décret na voaboaka regny azonao atsika ne eto zany dia mitaky hoe manaova zavatra mahitsy sy marina le fanjakana voaprofo zany androany fa sy manan'olo le fitondram-panjakana ary ny olo hiditra ao koa efa mamay be fa loha tsy miditra ao zay koa nele izy ka tsy tafatsangana ny gouvernementa ny acte administrative zany hoe bloqué azonao satria le considérant le signature olo efa démissionnaire sy kidy zany sisy administration mandeha am'izay tokony izy eto na any amin'ny sehatry ny tsy miankina satria ny tsy miankina mitavandra an'le aty amin'ny fanjakana ohatran'le société privée sy ny tariny reny dikan'izany bloqué zany efa mpandrosoagny any Madagasikara nefa le slogan Madagasikara sy maintsy mandroso
ka androso manao akory atsika tsy manara-dalàna dia eto zany dia manao antsoavo ho amin'ny mpitondra fanjakana hatrany amin'ny filohan'ny republika ajanony fandandananao a Guinée Bissau e ACR io atsangany gouvernementanao satria efa ho ray volana amin'ny le 16 tsy maintsy manao tatitra le PGE programme général de l'État ho atolotra ny any amin'ny assemblée sy gouvernementa démissionnaire misy ny tokony hoentin'ny premier ministre ao raha olo tena nianatra anao zany. Ny zavatra toy izao no isan'ny mampahantra ny firenena tokony tonga saina ny vahoaka malagasy ary tokony ijoro an-tanindrazana fa tsy andry mpitondra efa mizaka zo-pirenena afaka tsy hijery ny vahoaka malagasy ho iatrany i Christian Tabera. Fantrany asika voalohany matry magnera-tany nefa na eto amin'ity tany ijoroantsika ty zao mangala fangady anao na mangala be sy vagno fa misy volamena fotsiny arenaka ebony tany ka androany zany dia mahantra anao izany mampalaza anao agny dia igny anao zany mandeha saiko a Guinée Bissau moa zao koe niala avy any France izy amin'ny olympique tany amin'ny tanindrazany zay ne tsy mialon'olo nationalité vazaha fa tsy zahay igny nagnano le lalampanorenagny tamin'ny 17 novembre 2010 ka nametraka n'le article 42 remise en cause zany amin'le falanin'le flou androany tsy azo ekena zany atanke mbola zay nataon'ny ACC dia mivaralila le firenena satria mety misy mpivahiny koa zany za tsy tongna razan'olo azonao fa rehefa zay zany izy dia mila manao référendum izy na mila manao vote constitutionnel ekenareo voaka malagasy ve fa mahazo milasaky daholo na sinoa na vazahana karana eto amin'ity Madagasikara ty dia hoy eo izy le voaka malagasy zay zany laniny be sy ny maro démocratie ny mandeha fa rehefa tsy ekegny io tonga dia tokony mametra-pialana le flou ray zay logique politique ngana io tsy misy afa-tsy ny malagasy ihany no afaka manova ny zava-misy iainany ankehitriny mitaky olo-pirenena tompon'andraikitra ny zava-misy ary mitaky olo-pirenena vanony ka hovonina andray andraikitra amin'ny hoaviny sy ny taranany raha mbola tsy fanaran-dalàna sy ny endrim-pitondrana ankehitriny dia mbola lavitra ho an'ny vahoaka malagasy ny fiovam-piainana ratsy ny rehetra no mahatsapa-tena fa mila fanovana goavana ny firenentsika ho iatrany ny fanazavana. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany miainga amin'ny fanabeazana ara-piarahamonina sy ny fanabeazana any an-tsekoly no ahafana mampandray anjara feno vehivavy sy ny tanora amin'ny fiainam-pirenena sy idirany anaty antoko politika. Zary lasa mpitazana fotsiny izy ireo ka ho lasa vesatra eto amin'ny firenena ho ny fanazavana ny tanora mpanao politika. Manana didy goavana amin'izany antoko politika ka antony namolavolana ny tetika samasaky ijerena vahaolana miaraka amin'ny fanamorana ny fahafahan'ny vehivavy sy ny tanora hisehatra bebe kokoa amin'ny fiainam-piarahamonina sy ny fiainam-pirenena. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Ambany ny tany fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fiainana ara-piarahamonina sy ara-politika. Raha ny antotanisa enisanjaton'ny vehivavy ihany no manana toerana mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena. Mitovy amin'izay ihany koa ny tanora marisarisa mandray anjara amin'ny raram-pirenena. Vitsy ireo resy lahatra miditra anaty antoko politika sy mandray fanapa-kevitra ao amin'ny antoko iray. Sakana ara-piarahamonina, ara-tsosialy, ara-bola no antony ho ny tanora mpanao politika. Marobe ireo fanatsarana mila atao na misy azany ezaka samihafa ho ny fanazavana, indrindra eo amin'ny lafiny fanabeazana sy ny lalàna mifehy antoko politika. Irarena mba ho tonga ny fanapa-kevitra hiditra anatina antoko politika izany ary ihany koa andray ny toerana manapa-kevitra eto amin'ny firenena na hirotsaka ho fidiana mihitsy aza rehefa mandeha ny fotoana dia ny ihany koa ny fepetra izay raisin'ny antoko politika rehetra izay efa azo tanterahana sahady tsy miankina amin'izay fanapa-kevitra araka ny lalàna rehetra ihany koa izany izao dia ny fanentanana ny fidinana ifotony manentana an'ireo tanora sy ny vehivavy any amin'ny fiarahamonina maro samihafa eny mba ahafantatra ny hevitry ny antoko tsirairay avy satria fantatritsika ihany koa fa mety izay tsy mamparisika ny tanora sy ny vehivavy hiditra anatina antoko politika noho izay hoe heverin'izy ireo fa fitadiavam-bola sy resaka komersiala fotsiny resaka antoko na ohatran'izay. Fototra sy ny demokrasia matanjaka sy tsy miandany eto amin'ny firenena ny fanomezan-danja ny tanora amin'ny fiainana ara-politika. Ilaina araka izany ny fanomezana tosika azy ireo azony mandrafitra ho avy mamiratra anaty fahasahiana sy fahavonona tanteraka sy ny fampandrosoana ny sambatan'olona sy eto amin'ny firenena. Nous avons l'opportunité de créer un avenir où chaque voix compte, où chaque idée a la possibilité de s'épanouir et où chaque individu peut participer pleinement à la construction d'une nation malagasy forte et viable. Embrassons cette chance avec détermination et audace. Ensemble, façonnons un futur où la valorisation et la responsabilisation des jeunes et des femmes en politique deviennent les piliers d'une démocratie vibrante et inclusive. Vehivavy sy tanora no mandrafitra ny ankamaroany ny fiarahamonina eto Madagasikara. Sakana ho an'ny fampandrosoana ny tsy fandraisan'izy ireo andraikitra, any kazary ho vesatra ho an'ny firenena.
karaha lasa tokony mpandray anjara feno izy ao anatin'izay dia lasa mpitazana fotsiny ihany dia hitantsika ny fiatraikany ihany koa any amin'ny lavitresaka dia misy fiatraikany amin'ireo zandry aty aoriana ihany koa izay lasa zary tsy liana amin'ilay politika dia lasa amolavola taranaka marobe tsy liana amin'ilay fiainam-piarahamonina sy fiainana ara-politika isika dia ho sanatrian'izany ve ho tanteraka ilay vinavinan'ireo manampaizana nanao fanadihadiana hoe afaka 700 taona any ho any vao tena ho voady izany hoe mira lenta lasa ny vavy ao amin'ny sehatra fanapahan-kevitra ny fiarahamonina zany. Miainga amin'ny fanabeazana ara-piarahamonina sy ara-tsekoly no hatongavana amin'ny tanjony ho ny fanazavana. Anatin'ny fiarahamonina ny fanabeazana voalohany indrindra ny fiarahamonina rehefa manabe ny hoe tsy mahazo miteny ny ankizy, tsy mahazo miteny ny tanora, tsy mahazo miteny ny vehivavy dia manomboka eo ilay sakana satria fantatritsika fa ny teny no fitaovana anankiray voalohany indrindra ahafahana maneho hevitra, ahafahana ihany koa miroso bebe kokoa any anatin'izany hoe politika izany dia manomboka any sahady ary ny fiarahamonina antsika dia efa mitaiza sy manabe sahady hoe tsy dia afaka miteny loatra dia izay zany izao dia efa sakana ara-panabeazana. Raha hiresaka ny fanabeazana ihany koa isika izao dia ny fanabeazam-bola ny éducation civique izay tena iriana tokoa raha tena ho tafaverina amin'ny ampahany betsaka ao anatin'ny fandaharam-pianarana manomboka any amin'ny kilasy any amin'ny kilasy fanabeazana fototra zany mba ahafahan'ny tanora sy ny ankizy manana an'izay hoe fitiavana isehatra ao anatin'ny fiarahamonina izay hatramin'izy mbola kely. Nanatanteraka atrikasa ho fanentanana sy jerena miaraka ny fanamorana ny fahafahan'ny vehivavy sy ny tanora andraindraikitra eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena ny mpiara-miombonantoka niaraka tamin'ireo antoko politika 2020 izay samy manana ny fotom-pijoroany atao anaty ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy afrikanina. Samy nitondra izay fikefitra nitondrana vahaolana ao amin'izany antoko tsirairay tao anaty ny tetikasa atao hoe mahasaky. Ivadika raha fomba vao afa-tanteraka isika atao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto. Makasika ny fampianarana ambony mbola tsy nisy tanteraka hatramin'izao ireo fampanantenana nomen'ny fanjakana ny mpianatra oniversite ny politeknika Vontovorona. Nitoy androany ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra malonjany. Fihetsiketsehana itakian'ireo mpianatra ny famohanany vatsim-pianarana sy ny fanatsarana ny fototra-afitrasa fampianarana sy ny fonenan'izy ireo tany an-toerana nanangona ny vaovao sitraka Ratovonambitso sy mbola avatsara. Eu kurubak. Torabato, boma mandatsa-dranomaso ny setry ny hetsika nataon'ireo mpianatra mitaka ny famoahana ny vatsim-pianarana sy ny fanatsaran'ireo fototra-afitrasa ianarana sy honenana ety Vontovorona izay ankinan'ny fianako ho amin'izy ireo. Nitoy androany ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra ety amin'ny Université Polytechnique Vontovorona. Mbola tsy nahazon'izy ireo valiny manko hatramin'izao ny vatsim-pianarana izay nambaran'ny tompon'andraikitra fa hivoaka taorian'ny fivoahan'ny vatsim-pianarana 3 volana voalohany. Hatreto anefa mbola tsy nivoaka izany vatsim-pianarana izany na dia efa nisy aza fampanantenana fa hivoaka herinandro mialohan'ny fanadinana na baccalauréat izany. Hatramin'izao anefa 3 volana fahatelo amin'ny fandaharam-pianarana tsy misy mangirana momba ny vatsim-pianarana. Etsy andaniny raha tsy azo itoerana intsony raha ny tena izy ireo fototra-afitrasa na ny fianarana indrindra fa ny fonenana kanefa dia tsy misy fanamboarana ihany koa izany hatreto. Ary raha nisy aza fanamboarana natao dia vonjimaiky tsy maharitra izany. Olana sedrain'ireo mpianatra ihany koa ny resaka connexion wifi izay miasa amin'ireo mpianatra kanefa dia ratsy ny fifandraisana amin'izany ka ny mampitarazoka ny fikarohana ataon'izy ireo. Nampitandrina ny filohan'ny mpianatra eto Antananarivo mahakasika ireo fampanantenana nataon'ireo tompon'andraikitra kanefa tsy nisy tanteraka hatreto. Raikitra indray ny sakoroka teto Vontovorona androany teo amin'ireo mpianatra mpanao fihetsiketsehana sy ireo mpitandro ny filaminana. Vokany mpianatra 3 no naratra. Andro faharoa amin'ny fitokonanay androany tsy namola izy fa razavaina tsosora dia araka nefa lazainay foana hoe tamin'ny 7 juin no farany paiement 3 mois plus équipement niraisanay farany. Efa nisy fampanantenana natao ministera tamin'izany andro zany hoe aorian'ny paiement ny 3 mois plus équipement dia mandraindray ny volana manaraka izahay. Tsy voaja nefa izany fotoana izany fa mena toky hafa indray izahay dia niteny indray ry zareo hoe semaine alohan'ny baka mandray paiement indray izahay dia mbola niandry ihany izay izay mety hoe ho vaovao fa mbola tsisy hatreto.
nanao ny conférence de presse moa ny président mpianatry ny université n'Antananarivo rehetra mba ho fampitandremana farany ataonay mbola tsisy valiny ihany hatreto dia tsy manatsafidy tsony zay afa-tsy midina an-dalambe mba nihonay ny fahateseranay raha résumena moa zany ny zavatra takinay dia zao vatsim-pianarana ambony rehetrarehetra araky nefa voalaza tao amin'ny conseil des ministres fa hivoaka alohan'ny fiafarana ny universitaire ny bourse rehetrarehetra roa volana efa sisy zao ny andro ianaranay mbola tsisy valiny hatreto akoatr'izay ihany koa ny resaka trano fonenanay izay tena efa ratsy tsy mendrika nipetrahanay efa name fampanantenana ihany koa ministera hoe anamboatra ny douze WC anay farafaratsiny efa niteny mihitsy zareo fa mbola tsisy na dia fitsiriana rehetra amin'izao eo ihany koa ny resaka connexion wifi izay tena ampiasainay amin'ny maha ingénieur anay anampinay amin'ny fampianaranay fa mbola tsisy na dia fotodrafitrasa kely fotsiny ary momba an'izany izay ny antony hitokonanay androany tompoko hatreto aloha zany dia telo maratra aminay telo maratra raha ohatra ka bourse sy ny fotodrafitrasa hotakinay dia lacrymogène foana no asisiko zareo mbola tsisy na dia fampetsona na dia vaovao kely fotsiny ary mbola tsisy hatreto itoy foana ny hetsika mandrapivalin'ny fitakiana hoy ireo mpianatra mariana fa mankalaza ny 10 taona ny orenany amin'ity dantiny sekoly ambony momba ny polyteknika eto Vorovorona. Mijanona eny an-toerana ihany isika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity hoditsita ary atao ambanin-javatra ny olana misy eny amin'ny sekoly ambony momba ny polyteknika eny Vorovorona ankehitriny. Raha tsy ary efa tsy azo ampiasaina intsony ireo fotodrafitrasa eny amin'ny trano fonena ireo mpianatra. Avelotarian'izy ireo malonjany ary mitaky ny anavaozana sy anatsarana ny fitaovana eny an-toerana. Ho arantsika ny fanadihadiana. Ratsy ary tsy mbola nasip-panamboarana ireo fotodrafitrasa ety amin'ny sekoly ambony momba ny polyteknika ety Vorovorona. Tapaka lava ny jiro, tsy latsaky ny 3 isan'andro izany ka maharitra adiny 4 isaky ny tapaka. Vokany anatiazina mianatra, tsy afaka misakafo ihany koa ny sasany satria misy amin'ireo mpianatra no mampiasa fatana mandeha amin'ny herinaratra. Eo ihany koa ny faharatsian'ny fifandraisana na ny connexion wifi kanefa dia tena ilain'ireo mpianatra ho amin'ny fianarana izany. Etsy andaniny, ratsy ny kalitaon'ny rano raha ny eny an-toerana hany ka tsy misitraka rano fisotro madio intsony ireo mpianatra. Tsy vitan'izay ihany fa tena ratsy ary tsy azo ampiasaina intsony ny toeram-pidiovana tsy nasip-panamboarana hany ka lasa mitety ao ambany maloto ny olona avy ao ambony rihana. Mbola tsy nisy fanamboarana izany rehetra izany hatreto. Misy ary moa ny trano izay vao nitokanana vao haingana tsy ampy taona maro akory dia simba sahady. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana indray dia tsy ampy ireo mpampianatra izay misahana ny fampianarana raha mitahany isan'ireo tanora mianatra eny an-toerana. Ny fitakinay zany izay tena angatanay dia ao anatin'izany ny jiro aloha. Zahay mianatra mampiasa ordinateur ety ny sakafonay mandeha amin'ny jiro vao misakafo nefa tena tsy manjary mihitsy fa atapahana in-telo isan'andro adiny 4 isaky ny tapaka ohatran'izany dia tsy mety mihitsy. Indrindrandrindra eo koa ny qualité-ny rano zany raha filtrena sy diovana ohatran'izany hoe anaovana sondage ilay izy dia tena ozinareo hoe izay tsisy otran'io dia mangataka zany zahay mba hisitraka rano madio tsy tapatapaka. Eo ihany koa ny WC sy douche maloto dia tena maloto ao aminay tsisy fanamboarana fa tsy zahay maloto. Ianao andeha hoany amin'ny WC zany mitondra elo ianao fa lena maloto dia tena tsisy fikarakarana mihitsy ilay izy. Tsy maintsy mandry foana ianao avy mipipisa mariana fa mankalaza ny 10 taona nisy ny polytech zao zahay amin'izao amin'ity taona ity izany hoe tao anatin'ny 10 taona tsy mivoatra mihitsy ny fotodrafitrasa misy aminay aty zao efa hitantsika zao. Zahay mpianatra ihany zany miezaka manavao manao tsipaipaika ohatra manamboatra WC ohatr'izany mba anamafisana anatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ety aminay indrindra ny tsy fahampian'ny mpampianatra sy betsaka ireo efa azo lazaina hoe mahazo azo taona mbola tsisy mandimby mety hoe tsy recruter ny sasany nefa efa andeha retraite ohatra dia na le mpampianatra ara lasa misakara be mihitsy zay vao afaka mampianatra anay nefa sekolim-panjakana ilay sady université. Miainana tiazina sy maloto ireo mpianatra ety Vorovorona ankehitriny ka anaran'izy ireo tompona andraikitra. Maro ireo fanavaozana tokony atao kanefa dia ho tsy hita izany hatreto. Mbola hitoy araka izany ny fihetsiketsehana ataon'ireo mpianatra manoloana ireo tsy fanjariana ireo.
mbola baraingo tanteraka ary mbola tsy miatratra amin'izao lalàna mifehy fitrandrana Renakibon-tany izay lany tamin'ny taona 2024 tsy fantatra hatreto ny daty ho fampiaran'izany. Manamafy ny mahazava-dehibe ny jerena manokana ny zoma olona ny tsisy hatrety kosa ny mpiara-monina antoka ka nampanao atrikasa niarahana tamin'ireo mpiantsehatra voakasika nakana ny hevitr'izy ireo mifamolavolana paikady anatsarana ity sehatra ity. Fanadiadiana. Mitarasoka ny fandraisana fanapa-kevitra amin'ny fampiarana ny lalàna mifeny Renakibon-tany ka mahatonga ity sehatra ity ho lasa goragora sy tsy misy fiantraikany amin'ny toe-karem-pireneny. Hatramin'ny androany mbola tsy tasofotra mazava ny fampiarana ny lalàna vaovao mifeny fitrandrahana na dia ny taona 2024 aza no efa nolaniana ireo solombavamboaka 70 tena nivon'ny anteny miram-pirenena ny volavolan-dalàna laharana aotraotra 3 tsipika 2024 mikasika ny fanavozana ny fehizan-dalàna momba ny Renakibon-tany na ny code minier. Ny taona 2024 no nahitsy tamin'ny ampahany lalàna mifeny Renakibon-tany. Aty amin'ny taona 2024 vao nasiam-panavozana manontolo zany raha toa ka tamin'ny taona 7 no nisy fanavozana tanteraka mialoana io. Niteraka olana maro ary netraka mivantana tamin'ireo mpiantsehatra izany ka nisan'ny antony nanaovana ny fanovana. Ny raha tsika nahita ngamba ireny ataontsika hoe karazana envahissement tany amina toerana maro isan-karazany. Misy hoe tonga ny orinasa hiasa rehefa tonga eo dia tsy eken'ny communauté locale ny hiasan'ilay orinasa. Nisy olana atao na mety nisy tsy fanajana an'ilay ataontsika hoe sotoavina atao amin'ilay toerana na koa misy hoe tsy fanajana ny tontolo iainana izay hoe niteraka disadisa teo amin'ny mpampiasa vola sy ny iroso amin'ny fanavozana ny ritry ny mitrandraka ara-dalàna ny eo anivon'ny ministera voakasika amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Isy ny fanadiovana tao hamantaran'ireo orinasa mbola manao ny asa sy efa nialan-daharana. Tsy maintsy irosoana ny fampahafantarana ny lalàna vaovao isorohan'ireo fandikan-dalàna. Dia hiditra amin'ny fanadiovana zany tsika vita zay vao tena hoe andeha hamoaka permis amin'izay tsika hanomboka amin'izay ny tena asa. Ary alohan'ny hanombohana an'izay dia tsy maintsy ho ampahafantarina an'ireo mpisehatra rehetra hoe inona ny lalàna vaovao, inona ny fitsipitalao vaovao mba tsy isiany hoe fandikan-dalàna fa mba samby hitovy tsara ny fahazahoana an'ilay texte. Mahatratra 9 taona ny volamena nivoaka ny Madagasikara raha ny taremarika navoaka ny banky iraisam-pirenena teo nelanelany taona 2022 izay nampiatona ny fanondranana volamena teto Madagasikara. Toy izao manaraka izao ny fanazavana avy anivon'ny ministera mahakasika izay. Raha tsika malala fa ny sistantsika dia malalaka ary mbola misy asa maro dia maro tokony atao zany andaminana an'izany hoe ahoana no ahafahantsika manidy ny sistantsika mba andalo aty amin'ny fanjakana avokoa izay fanondranana zay mba ahafahan'ny fanjakana hoe voalohany indrindra maka ny hetra ary faharoa ahafahan'ireo olona mamerina izay ataontsika hoe vola vahiny azo avy amin'izay fanondranana volamena izay. Isan'ny teraka resabe tamin'ny lalàna vaovao mifeny Renakibon-tany ny 720 momba ny saram-panjakana sy ny tambezina amin'ny fanondranana Renakibon-tany. Niakatra eo 500 zany raha toa ka 200 tamin'ny fehezan-dalàna teo aloha. Ny adikevitra ihany koa no fitsinjarana ireo tambezina ireo izay napetraka ho ray faingo 500 ho an'ireo vondrom-bahoaka paritra raha toa ka mirotsaka anaty kitapo-mbola-panjakana kosa ny 3 faingo 500. Nasiam-panovana io andininy io ka nakarina ho 200 ny anjaran'ny vondrom-bahoaka paritra ary 300 no arotsaka ao amin'ny kitapo-mbola-panjakana. Hojerena manokana ao anatin'ny tetika asa tanterahana isy tampandrarany firenena mikambana misy tany ny fampandrosoana na ny PNUD miaraka amin'ireo mpisehatra amin'ny Renakibon-tany androany kosa ny tombontsony ireo vondron'olony fotony. Tanjona ao anatin'izao atrikasa izao ihany koa ny fampahafantarana ny mahazava-dehibe ny fanajana ny zon'olombelona ny zofototry ny mpisehatra isy ny fampandrosoana maritra sy iraisan'ny rehetra. Isy ny fekevitra evoaka aoriany ity atrikasa ity niainga tamin'ireo sosikevitra nataon'ireo mpisehatra. Manoloana ny firoboroboan'ny tao-trano sy ireo asa maro ilana ny fasika dia miroborobo manaraka izany ihany koa ny asa fampakarana fasika. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia jery ny fampianan'ireo mpampakatra fasika eny vondrovondrona isika ny mampiavaka ny fasika an-tanety, ny vidin'ny fasika eny apotony sy ny amarotany ireo izay mbola hivarotra izany. Farantsika vetrany ary ny fanadihadiana nataon'ny faniry Andrianarivo eo amin'ny sariny ny Artanjona. Toerana iray fitrandrahana fasika ety amin'ny Kura Vodivorona izao hitantsika izao. Eto ireo maro lasy ny ekipa no miasa manomboka ny maraina mandra-pahariva ny andro. Amin'ny 5 maraina izy ireo dia efa eto ary tsy mifarana ny asa raha tsy amin'ny 5 ora hariva.
tompo tany izy eto fa azony atao ihany koa anefa ny mitrandraka amina toeran-kafa amin'izay fotoana izay kosa dia hifanarahana amin'ny tompony tany ny vola aloha nambarandra maro lahy fa fantatra avy hatrany ny tany misy fasika ho an'ny olona efa zatra amin'ny asa fampiakarana fasika toy itony tsy miteraka voka-dratsy ho an'ny tany ihany koa izany fa manatsara ny tany aza tsy dia tia ny fambolena loatra manko ny tany fasihana raha ny fanazavana asa fanao ny tovolahy ity votovorona ny mampakatra fasika azo lazaina fa mahasana ny filana andavanandro ny karama azo eto mampidi-bola manodidina ny 9,000 sy 2,000 isan'andro izao ohatra ny tovolahy iray io arakaraka ny karery mety hoe eo amin'ny 7 metatra ohatra vao mahazo fasika satria lalindalina le tany amin'le lohany dia zay moa zany zao eto misy 12 lahy vao afaka miasa satria lavidavitra kely vao mahazo fasika dia nandeha mba nitotoy kely moa zany le karera satria le bandibandy ety tsisy asa mihitsy dia io zany mba mety hoe ivelomana ety le olona zany tsy maintsy mba mikarokaroka kely amin'le fitadiavana satria ety ambanivohitra moa hitanao rehefa vao maina ny andro ohatr'izao dia miantokatina daholo ry zalahy dia tsy maintsy mitady solution Antaonany maro no efa nisehatra tamin'ny asa fampakarana fasika izy ireto efa vokitraikefa izy ireo arak'izany azon-dra maro laveroka avy hatrany ny fatra ny fasika atonina ny fiara iray arak'izany tsy mandeha amina metra cuba intsony ny fasika fa isaky ny fiara no maritana ny vidiny ho an'ity fiara iray ity izao dia 10,000 ariary na marotany tompony fasika ny iray fiara tafiditra ao anatin'izany ny mampakatra ny fasika ao anaty fiara mora kokoa ny mampakatra ny fasika an-tanety toy itony na ny fasika baiboy ny fiteny raha oharina amin'ny fasika alaina avy any anaty rano miavaka avy hatrany amin'ny tany aboka ny fasika satria sady madio no maivana ny lansany ka mora kokoa ny mampakatra azy azo lazaina fa mirary ny vidin'ny fasika ety amin'ny toeram-pitrandrahana toy itony raha oharina amin'ny kalitaony izay indrindra no antony isafidianan'ireo izay mbola hivarotra ny midina fotony ety mpisera na ireo mbola hivarotra avokoa manko ny tonga manjifa fasika eto ohatra ny toerana hafa ohatrany ratsiratsy le fasika ity zao tsara ane zay aloha mbola misira zany tena marina fa vidy fotsiny zay ety dia ohatrany milivrana amin'ny olona zany fa ohatra hoe vidy 10,000 zay ety dia milivrana amin'ny olona aloha ohatra hoe 750 ohatra zany arakaraka le toerana fiara 5 isan'andro eo ny tonga maka fasika ety 10,000 ariary raha kely indrindra ny fasika iray fiara mahavelona ny fampakarana fasika izay asa mitaky hery sy tanjakarabatana tsy manana irony fitaovana elektrika mandeha amin'ny alalan'ny solika irony manko ireo mpisehatra amin'izany fa sandry no miasa eto pejiny fahasalamana mirongatra ny aretina amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao anisan'izany ireo karazana alergia maro samihafa ilaina nefa ny tsy aby izany eny amin'ny tompo-salamana indrindra fa ny alergia miteraka fahasemporana eo amin'ireo taovam-pisefona izay mety hitarika hatrany amin'ny fahafatesan'ny fanadihadiana nataony Onsoa Fifaliana sy ny Artanjona. Azo adika tsotsotra hoe tsy fahazakana ny alergia. Tsy fahazakana akora iray antsoina hoe allergène izay hita eo amin'ny tontolo iainana tsy mampidi-doza. Samy hafa nefa ny fiantraikany eo amin'ny vatan'olombelona tsirairay, eo ohatra ny idiidy, ny fahasemporana, ny fivotosana. Betsaka ireo akora mahatonga ny alergia arakaraka ny vatany tsirairay. Eo ny fanafody maro samihafa, ny sakafo raha tsy hiteny efa tsy ny lafarinina ohatra, ny fifandraisana fifampikasoana amin'ny samy olombelona, ny volombiby, ny bobongolo, ny vovoka dia mety hitarika amin'ny alergia avokoa. Araky ny fanadihadiana, ny alergia dia tsy fahazakana izay aretina mety efa nolovaina na manarakaraka avy amin'ireo ray aman-dreny teo aloha. Ny alergia dia fisehoana aretina ity ivelany avy amin'ny tsy fahazakana zavatra zazakan'ny tena zavatra nohanina na zavatra midona amin'ny vatana zay aloha ny azo ilazana azy amin'ny akapobean'le izy eo amin'le fisehoany misy karazany le alergia zany aloha misy zany a le nilovaina avy any amin'ireo ray aman-dreny io karazany io a rehefa misy fotoana hoe midina ny hery fiarovan'le olona na misy zavatra tsy zakany a dia miseho. Misy kosa nefa ny alergia azo akia teo arina amin'ny fomba fiainan'le olona, amin'ny rivotrainan'le olona, amin'ny sakafo hoanin'le olona. Zay angamba ny karazany a fa ny fisehoany dia misy karazany maro a. Misy any amin'ny fitaovam-pisefona dia miteraka asthme.
misy izy a any amin'ny lavaka hoe sinusite ny loha de miteraka natao hoe sinusite de misy koa natao hoe rinite mahazo rinite zany moa zany sery ohatrany tsy afaka mihitsy ohatrany hoe voansia foana le olona de misy ndraiky koa afarany kamba le mangididy ny tenany reny io de misy foana io mandavataona na mafana na mangatsika na iny le toetrandro arakaraky le toetrandro de misy foana ny olona voany allergie azo atao tsara ny mitsabo ny allergie eny amin'ireo tobim-pahasalamana na de misy aza nefa ny fitsaboana de tsy voatery ho sitrana eno marary fa mandeha miandalana ary mbola mety hipotra ny rinany raha toa ka tsy mitandrina ny olona iray manana allergie tsy misy atahorana ny allergie araky ny fanazavana raha toa ka manatona tobi-pitsaboana fa mety ampidi-toza kosa raha toa ka tsy voatsabo indrindra fa ny allergie izay miseho eo amin'ny taovam-pisefoana de ny tsara indrindra maloha de hoe ampiseho tapoka le izy a misy mantsy izy tamin'de mbola mangididididy iny a tsy de mpampaninany olona loatra iny fa rehefa miombiomby le izy a aloha tamin'de manatona dokotera na tobi-pahasalamana hikarakara anazy aingana ny allergie a misy karazany raha ohatra izy le hoe le mpisehon'le hoe mangididy ny vatina sy ny tenanao a iny longa maloha tsy de hoe mafaty fa azo sabona tsara tolo tsy izy rehetra fa ny tena manahirana mety afaty a raha le mahazo anreo fitaovam-pisefona izy fa tsy mety anepitra tanteraka de mety afaty an'le olona fa ny ambiny azo sabona ihany fa tena fitsabona azy tsara indrindra de miankina amin'le olona hoe mievite an'reo sakafo na zavatra mety ampiseho an'le ampirongatra an'le allergie araky ny tatitry ny sampandraharan'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana na ny OMS dia ho tratry ny allergie avokoa ny atsasaky ny mponina eto an-tany izany hoe olona iray amin'ny roa afaka fotoana vitsy aretina fahaefatra be mpahazo indrindra maneran-tany ny allergie aorianan'ny homamiadana ny aretim-po ary ny sida fanodimandry ny farany herinandro lasa teo natao veloma farany androany irakotoarively Frederika na idadida mpanolotsaina tiky Madagasikara amin'ivony komina Antananarivo renivohitra ankoatra io andraikin'io isan'ireo nanangana anatoky timina tena miboribory-tany fadimy idadida namela mamy ihany koa teo anivon'ny fiarahamonina nisy azy avokatra ireo asa sosialy maro nataony ny paka tamin'ny fiainan'ny mponina nisy azy fanadihadiana Mpanolotsain'ny tanàna ny Antananarivo avy amin'ny Antokotsika Madagasikara. Isan'ireo nanangana ny Antokotimina teny amin'ny boribory-tany fadimy ary nanana andraikitra maro teo anivon'ny fiarahamonina nisy azy irakotoarively Frederika na idadida. Very olomanga ny boribory-tany fadimy ny laozany manoloana ireo soa vitany tao amin'ity tanàna ity sy ireo toetra mendrika nananany atsarovany maro azy. Ary anisan'ny nanangana ny Antokotsika Madagasikara teto boribory-tany fadimy indrindrandrindra précisément tao amin'ny Analamahitsy dia niaraka nanangana zany resy lahatra tamin'ny foto-kevitra ny joronjany atoko zany tamin'ny fitarihan'ny président Ravalomanana araka miteniko teo mpiara-mitolona mpanolotsaina ny tanàna voafidy teto amin'ny commune urbaine Antananarivo misy tsy mahalala azy raha atao hoe mpitolona eto amin'izany boribory-tany fadimy eny ny Antananarivo renivohitra ray manontolo fa very namana very olomanga very mpiara-mitolona ary ny asany dia mipetraka satria dia olona tsotra na ny fandray tamin'ny rehetra izy zany namana izany dia mampahery ny fianakaviana mampahery ny Antokotsika Madagasikara sy ny mpikambana rehetra eto amin'ny boribory-tany fadimy laozan'ny olomanga sy mpiara-mitolona indrindrandrindra fa ny ao Analamahitsy dia mampahery ny vady aman-janany sy ny taranany ihany koa. Nametraka fahatsiarovana sy tantara tsara ho an'ny boribory-tany fadimy sy ny tanàna Antananarivo idadida ankoatra ny mampanao politika azy sehatra nafantarany maro azy ary nilofosany besaka ny asa sosialy nanomboka fiandohan'ny taona 2000 tany ho any matina mela mamy idadida toy ny reny tantely ho ny fanazavana dia ny fanampiana ny mpiarabelona indrindra amin'ireo fianakaviana sahirana nanana andraikitra tamin'izany dadida tao anatin'izany fikambanana tsy miakin'izany alohany nanaovana politika dia napiditra mianatra ny zanaky ny sahirana indrindrandrindra ny taizany ankizy sy ny tanora tany amin'ireny sekoly fanabeazana fototra mba hanaja ny tontolo iainana mba misy olovan'ny taranaka sy afaramandimby tao ihany koa ny ady izay natao tamin'ireny aretina sida sy ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo ireny dia izy anisan'ny tompona andraikitra tamin'izany zanatetikasy izany ary tsara fakatahaka
satria araky ny teniko tao amin'izay fahatsorana zay le fandalana hatrany ny fihavanana nateo ary ny atao hoe fiantsiana nataon'ny sasany dia modely tamin'izany dadida nodimandry ny alady lasa teo rehefa nolazaony aretina nandritra ny 5 volana teo eo Irakotoarivelo Frederic no tanterahin'Androany fanaovam-beloma farany azy tetsy amin'ny Afrika Manala Mahitsy ny alohany eny anaterana azy teny amin'ny fasandrazany Amerika Sinina tonga nanome voninahitra sy farany Androany ireo mpiara-miasa aminy ahitana ireo mpanolotsaina eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo ny solombavamboaka ny firaisan-kina tao amin'ny boriboritany fahadimy izay isan'ny niara-ny asa feno tamin'ny tompokila izay teo amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo MBS dia maneho fiara-miora ho an'ny fianakaviany sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra. Ny kianja fanaovam-baolina eo amin'ny tafitsekoly any Chine, ireo mponina miainana tsy fasana vokatry ny tsy fananana trano ho an'ny Filipina, ireo vehivavy hafakely antsoina hoe femme girafe any Thailande ary mpandeha tsotra na nanamoro fiaramanidina tany Amerika no vaovao hafakely ho tiany miaro sora ary mampiana amintsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Tany États-Unis, ity mpandeha fiaramanidina tsotra iray manao solomaso ity dia navita nitondra ilay fiaramanidina Cessna rehefa tsy salama tapaka teny ampanidinana ny mpanamora izany. Ny antsony tour de contrôle akaiky azy izy ary nilaza fa tsy mahay mitondra fiaramanidina na kely azy. I Robert Morgan, mpampianatra fanamorina fiaramanidina no nampianatra azy aingana sy nanome toromarika rehetra ny aingana fotoa amin'ny tour de contrôle. Tafapetrany somatsara moa ilay fiaramanidina taorin'izay ary tsy nisy ny naratra na maty. Any amin'ny faritra Thailande sy Myanmar indray no misy ireto vehivavy lava tenda miaraka amin'ny rojo vy ireto. Avy amin'ny foko Pador nakay ihany izy ireo ka femme girafe no fiantso azy. Tena mahasarika mpizahatany maro ireto vehivavy hafakely ireto. Araka ny fomban'ireto foko ireto, vao feno 5 taona monja an'izy zavavy dia asiana karazana rojo antsoina hoe anneau spirale ny tendany. Mahatratra amin'ny 70 cm ny ahavony ary eo amin'ny 7 kilao eo ny lanjany. Ampitomboina hatrany ny ahavony io mandra-pahatonga ny fahatraika amin'ny 20 taonany izay fotoana tokony andianany manambady. Any Filipina kosa, mponina 9 mahery no tsy manana trano itoerana ka monina anaty fasana. Tsy fomba na kolontsaina izy io fa zava-misy ateraky ny fahantrana. Mitovy amin'ny olon-drehetra ny fomba fiainan'izy ireo saingy tsy manan-tsafidy fa tsy maintsy miara-monina amin'ny maty. Any Chine kosa no misy ity fianarana miaraka amina kianja filalaovam-baolina ity eo amboniny. Tsy manana tany hanamboarana kianja intsony ry zareo tompo-tsekoly ary izany natao teny amin'ny tafon'ny fianarana ny kianja fihazakazahana sy filalaovana basketball. Pejy fanatanjahantena raraka tapitra teo amin'ny Arena Champ de Mars ny lalana ho an'ny Laura Rasoanaivo amin'ny lalao olimpika any Paris. Niondrika teo anaty any teratany Britanika Cathy Jemima Yates Brown ny solitenantsika malagasy eo amin'ny taranja judo sokajy latsaky ny 7 kilao. 4 minitra teo no naharetany fifanandrina ny rotonta. 3 minitra sy 9 sekondra tao rin'ny fanombohana dia nahazo azary Laura. Ankoatra izay, nahazo azy ihany koa i Laura Rasoanaivo ilay-antsoina hoe pénalité pour non combativité. Taoriny 2 minitra ny lalaovany. Larana fa 30 maneran-tany Laura izay nikatroka tamin'ny larana fa 14. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany. Misedra fahasahiranana ireo mponina ao atsinana ny Soudan amin'izao vokatry ny tondra ranobe ateraky ny ora mikija tanaty andro maromaro zay. Efa tsy afabely Soudan vokatry ny korontana fitsika ny ady eo amin'ny tafika sy ny force de soutien rapide na ny RFS nanomboka ny volana aprily tamin'ny taondasa teo nefa izao iaran'ny vona izao indray ireo mponina any an-toerana. Trabona maro no voaterina findra toerana tamina trano fialofana tao amin'ny toby lehibe tao Kazalina nandritra ny 20 andro izay rava ny tondra drano anefa io toeram-pialofana ndraisana azy ireo io amin'izao fotoana izao. Malonjany dia manao antsoavo amin'ireo tsara sitrapo rehetra ireo tsy manan-kialofana ao Soudan mba hamonjena sy hahampiana azy ireo. Fanampanazavana. Miatrika fahasahiranana goavana ireo trabona ao atsinanan'ny Soudan amin'izao vokatry ny tondra drano be. Nafindra vonjomaika ao amin'ny trano fialokalofana ao faritry ny sekoly industrialy iray ao amin'ireo toby lehibe indrindra ao Kazaly izy ireo. Efa naharitra 20 andro izay ireo mponina no nafindra tao amin'ny toerana io. Nanomboka ny asabotsy teo anefa dia ravan'ny rano io trano natokany ilofan'izy ireo io vokatry ny roa mikija tsy nijanona nandritry ny andro maromaro. Mitondra faisana izy ireo vokatry izany. Efa nisy ny fitarainana nataon'izy ireo tamin'ny mpitondra fanjakana mahakasika izao olana sedrain'izao saingy tsy nahafapo azy ireo ny valikafatra. Manoloan'izany, voatery niditra anaty kala-pifandraisana ireo trabona manao antsoavo amin'ireo malala tanana rehetra mba hamonjy azy ireo anatin'izao vona mianjady izao.
mangataka famatsiana fitaovana sy trano fialofana ary izay filana fototra amin'ny andavanandro avy amin'ireo tsara sitrapo izy ireo anisany voakasika ity andro ity ny any amin'ny faritany Kazal ivelan'ny Soudan sy ny faritany rehetra any Soudan. Ny fandaharana Global News avy hatrany raha inotony mahazatra oriny izao fampahalalam-baovao izao. Ny sampana fampahalalam-baovao kosa mametraka ny mandra-piresaka ao amin'ny rampitsidray tombo klasy tomboko vavy veloma tompoko.